Sehatry ny fampianarana kosa raha tsy misy ny famatsim-bola azony ilay fandaharana asan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM alohan'ny hidirana amin'ny taom-pianarana vaovao 2024 2025 dia tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ireo fampianana ny fandaharana asa amin'ilay famatsiana sakafo an'ireo sekoly izany tranga izany araka izao tato-baovao etin-dravaka Randriamanalina sy Mamra Samuel izao. Famatsim-bola fanampiny mitetina hatrany amin'ny 1.5 miliara ariary na 10 tapitrisa dolara no ilainy fandaharana asan'ny firenena mikambana amin'ny sahan'ny sakafo mba ahafahany manohy ny fizarana sakafo mamaim-poana ho an'ireo ankizy marefo manerana Madagasikara mandritra ny taom-pianarana 2024-2025. Raha tsy misy ny famatsim-bola fanampiny ato voatery ampiana anisan'ny ankizy sy ny sekoly pazo tombotsoa ny PAM. Tamin'ny ity taom-pianarana ity, kantiny skolaira miisa fito amby 20 eo anivon'ny sekoly ambaratonga fototra voalohany any amin'ny tapany atsimo nosy, ahitana ankizy miisa 9,000 sy 2,3 no nahazo sakafo mamaim-poana atao anatin'ny tetikasa iarahan'ny PAM sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ankizy voasokajy marefo izany hoe Kambody, Tsisipia ary marary ny aretina mitaiza miisa 3,3 alina eny amin'ireo faritra iva eto Antananarivo, Toamasina, Toliara ary faritra atsimo Atsinanana no mahazo tombotsoa amin'ny famatsiana ara-tsakafo ataon'ny PAM. Isany amin'ireo moa ny atao amin'ny Centre Betania Ankasina izay ahitana ankizy tsy latsaky ny 700 isan'andro no mahazo sakafo mamaim-poana eto. No safidian'ny PAM anatanterahana hetsika fanentanana momba ny fampiasana fatana mitsitsy ny teto amin'ity Centre Betania ity ny talata teo. Tanjona moa ny fanentananareo ivitoerana zato isa mahazo tohana amin'ny PAM eto Antananarivo mba hampiasa ny fatana mitsitsy. Raha ny fanazavandramatoa Laura Lacrampe, tompony andraikitry ny fandaharana asa fanohanana ara-tsakafo ny an-tsekoly eo anivon'ny PAM, ny fatana mitsitsy dia fomba iray ahafahana miaro ny tontolo iainana noho izy mampiaina avy telo eny ny fampiasana azo ary mampiaina ihany koa ny fampiasana arina fandrehatra.